Mbola miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako a. Tratra n'ity andro androany ity indray tsika ho voninahitry an'i Jesosy irery ihany. Hivavaka tsika alohany hijoroako vavolombelona amintsika ny amin'ny Fifadian Kanina ny Estera izay nampanaovon'ny Tompo ahy izany. Halleluia. Andriamanitra Tompo rainay tsara indrindra ho. Andriamanitra any amin'ny afo indrindra ianao. Mbola tsy mitsahatra izay manome voninahitra ny anaranao amin'izao ora sy fotoana izao Tompo malala. Satria ianao dia raina mandrakariva ianao, ankalazaina mandrakariva ianao, omena voninahitra ianao rery ihany ilay mpanjaka ny mpanjaka. Ko ankehitriny Jesosy raha nambara amin'ny vahoaka anao izay rehetra soa rehetra nataonao tamiko, izay rehetra nambaranao tamiko, ka sy ho ny mpiaino tsirairay avy fa ny fanahinao masina dia efa manatrika eto amin'izao fotoana izao. Ampihetreo ny nofoko hetra ambany dia ambany, rakofo amin'ny ranao izao vidéo izao, ka ny fandrika rehetra, ny filesy rehetra alefan'ny Satana dia efa dorako amin'ny ranao Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta. Misaotra Jesosy ao. Alleluia. Amen. Amen. Hijoroako vavolombelona amintsika zany dia ny Fifadian Kanina 3 andro izay nataoko tamin'ny izay fotoana izay. Halleluia. Ngamba efa nijoroako vavolombelona ihany fa mety efa ela ngamba, fa mbola averin'ny fanahy masina hatrany zany satria mahatsara antsika ny teny averina. Alleluia. Hikasika antsika hanokatra ny masom-panahintsika. Vakiko ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Jeremia 7:30 andininy 7. Amin'ny anaran'i Jesosy tenin'Andriamanitra efa fantatsika tsara. Antsoy aho dia hovaliako ianao, ka ampisehoako zavatra lehibe sy sarim-panitarina izay tsy fantatrao. Amen. Mbola tohizantsika ao amin'ny Matthieu 1. Matthieu 1 andiny 2:30 sy 2:30. Halleluia. Amin'ny anaran'i Jesosy vakiko ny teny Matthieu 1 andiny 2:30. Andiny 2:30 azafady. Matthieu 1 andiny 2:30 ka hatramin'ny 2:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no hoaninay, na inona no sotroinay, na inona no tafianay. Fa izany rehetra izany dia katsainy ijentilisa fatratra, fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Amen. Amaranako azy Matthieu 7:20. Matthieu 7:20 andiny 7 ka hatramin'ny 20. Matthieu 7:20 manomboka amin'ny andiny 20 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe, efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Koa mandeha any ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Ry havana malala, voalohany nanaovako Fifadian Kanina maina tamin'izay fotoana izay Fifadian Kanina 3 andro izay nitarihan'ny Tompo ahy. Raha matadidy tsara antsika tamin'ny fotoanan'ny coronavirus izay nikatona ny frontiera rehetra, nikatona ny lalana rehetra, tsisy hoe afaka niasa, tsisy afaka nivoaka tamin'ny fotoana iny nasain'ny fanahy masina tsapa zany hoe
Nentiny tompo tamin'ny fifadian-kanina 3 andro zay ny Estera. Araka ny tenin'Andriamanitra zay nivakitsika teo de hoe antsoy aho de valiko ianao. Fanehoako zava-mahagaga zay sarom-pantarina. Halleluja. Tsara ny tompontsika ry havana ary mampalala antsika ny zava-miafina. Tamin'izay fotoana zay de tsy niasa no tsy nisy sakafo satria tamin'izay fotoana zay hoe nikatona tsy afaka niasa. De tamin'izay fotoana zay satria mirahavavy zay niaraka nipetraka tamin'izay dia niteny taminy hoe zao ifadianina 3 andro tsy sakafo. De gagabe sady taitra satria izy mbola tsy nahafantatra, tsy mahalala an Jesosy. De izy hoe ahoana ny tsy sakafoananao? De tamin'izay fotoana zay za anatin'le fifadiana sahirana izy satria za manakatona le varavarana, idiko le varavarana, sahirana izy mitsirika eo amin'ny varavarana sao de maninona zaho tsy maninona. Jesosy miaraka amiko. Halleluja. De tamin'io fotoana io zany zay nandraisako le tenin'Andriamanitra teo hoe aza manahy ny amin'ny hoaninareo. Indraindray zany tsika manahy ny sakafontsika satria nanahy aho tamin'izay fotoana izay satria za hoe vao nanomboka fahazazana ara-panahy de nanahy aho misakafo, ina no hoaninay Jesosy, ahoana ny hofatranay satria tamin'izany fotoana zay de tsy maintsy mandoa hofatrano na de tsy niasa ary. Tsy nahalala zay zany de tompotrano fa tsy maintsy ampandoavy hofatrano zay vola. De nefa zay tsy miasa, nefa zay tsy sakafo. Ry havana, niditra tamin'ny fifadian-kanina 3 andro zay nataon'ny Estera. Estera de tao anatin'ny 3 andro koa izy nitady an'Andriamanitra, niantso an'Andriamanitra niaraka tamin'ireo Israely. Halleluja. Hoy ny tombo hoe aza manahy amin'ny hoaninao ny tafinao. Fa fantatry ny rainareo zany rehetrarehetra zany. Efa fantatry ny tompo antsika zany rehetrarehetra zany, na de tsy miteny aza antsika. Indraindray koa tsika manahy le mififadian-kanina. Indraindray koa tsika manahy hoe raha tsy sakafo de ahoana. Anisan'izany koa le tenin'Andriamanitra hoe aza manahy amin'ny hoaninao. Na tsy misakafo ary ianao aza manahy. Satria raha vao fotoananao moa izy mody ianao any amin'ny ray. Raha tsy fotoananao le izy, Jesosy ny mamelona ary izy ny mamono ry havana. Amen. Ka tsisy tokony atahorantsika na tsy misakafo ary tsika. Halleluja. Ny fadiana premier jour sady nivavaka namaky tenin'Andriamanitra. Nitaraina tany amin'ny tompo, nitaraina tany amin'ny Jesosy. Jesosy ahoana ny sakafo, ahoana ny hofatrano. Andriamanitra antsika miay antsika ry havana. Premier jour, deuxième jour, faharoa andro mbola nitaraina tany amin'ny Jesosy, taraina tany amin'ny tompo. Deuxième jour, matsapa fanahy masina miteny anao hoe sokafo ny telefonanao satria nanidy hatramin'ny telefona. Sokafako ny telefona. Vao nanokatra telefona ry havana, olona ny antso ahy andefa hofatrano, anome vola. Halleluja. Halleluja. Zay toki mbola tsy miteny tsika, efa manokatra lalana ho atsika ny tompo. Mbola misaintsaina atsika, efa ao ny valim-bavaka. Halleluja. Ny antso ale olona hoe ahoana ianao, ahoana anareo ao fandefa vola kely anareo zay. Ayary abashiary. Ahoana tsy anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra amin'izany ry havana. Deuxième jour, tsisa hoe misaotra Jesosy. Nivaly ny vavaka. Tsy vita niny fa mbola nisy namanay koa na tsiaro hoe ahoana anareo, ndaso fa anome vola zay, anome sakafo zay, nitobaka, nivalim-bavaka ry havana. Tsika malaky miazakazaka makany amin'ny olona rehefa misy ny olana. Antsoy Jesosy dia maly atsika izy. Antsoy Jesosy de iainao atsika izy. Halleluja. Ny tompo teo ihany zay zavatra hoe fitahina, ny fanomezana, efa hainy zay rehetra omeny, efa voavalinao le vavaka na mbola tsy niteny ary aho. Ny fahatelo andro ry havana hiditra 3e jour ka ry hava aseka rababababa. Namangy any fanahy masina. Tonga ny fanahy masina. Tonga ny herin'ny fanahy masina namangy ahy. Zao mpamakina Baiboly, zao eo mpivavana amaky Baiboly aho. Sondrina torokely aho. Sondrina torokely.
nahita ankizy be deaibe, ankizy midera mihira anjely le izy ry havana, mihira midera izy ireo sahalan'ny hoe manodidina azy zany. Eo zany azy le maky baiboly sy mibavaka tsy tompony tena fahatelo andro ny fifadikana eo amaranako azy. Tonga le feo nyteny tamiko de le Matteo 7:20 andininy faha 7:20. Felana ho izy nyteny antso ahy izy, felana le feon'ny fanahy masina 3 fois izy ny antso ahy, felana, felana, felana. Au nom du Père, amin'ny teny français no mitenen'ny fanahy masina tamiko. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Zay nyteny fanahy masina nandalo hoeniko mihitsy amin'ny sofiko ny teny tamiko ny tompo, ny teny tamiko. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ary ny antso ny anarako izy. Alléluia. Amen. Taitra ry havana satria zany fanako zany no tsy teo ny antso ny tompony resaka, zany hoe teny amiko izy. Afaliana ny ahako rehefa avy eo ry havana satria namangy any fanahy masina ary nanome teny fampahirezana. Halleluja. De rehefa avy eo zany any teny hoe ao anaty baiboly zany teny zany, de tonga de io nomeny fanahy masina hoe Matteo 7:20 andiny faha 7:20. Vakiko indray mandeha le tenin'Andriamanitra. Manomboka ao mandiny faha 20 ny raisiko. Ary Jesosy nanantona de niteny tamika nanao hoe efa nomena ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ty an-tany. Efa nomeny Jesosy za ry havana, za amin'ny 3e jour zany de nefa malemy. Halleluja. Fa ny hery ny fanahy masina tonga tamiko satria voalohany ny fadiako hanina maina tamin'izany fotoana zany. Mahafinatra miheny le feon'ny anjely midera fa sahalan'ny zazakely izy ireo. De henoko le feon'ny teny tamiko. De ty teny ty nomeny Jesosy ahy. Efa nomena azy ny hery sy ny fahefana any an-danitra ety an-tany. Inona no atahorantsika? Inona no mampanahy atsika? Halleluja. Koa mandeha ianao izy ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Teny nomeny Jesosy ahy io. Ny andeha ianako andeha hitory any amin'ny firenena rehetra. Satria matetika ny fanahy masina miteny maka amin'ny verset izy de anao no ampalalany ao amin'ny anina zany teny zany de vakinao. Tsy ny tapany iny any raisinao fa tsy maintsy maka ianao zay teny mavesa-danja zay tiany tompo ambara. De miteny izy hoe mandeha ianao izy ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Mitaona antsika Jesosy ho tonga mpianatra ny marina ary manao batisa azy ao amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Lay batisa satria za tamin'io mbola tsy vita batisa. Ny batisa hoay tamin'izay fotoana zay sy ho an'ireo zay mbola tsy mahalala satria ny batisa dia ho an'olon dehibe. Ka mandeha any izy atao mpianatra ny firenena ary anao batisa, atao batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka ary fanahy masina. Sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiako anareo ary ampalala izay rehetra. Halleluja. Nampalalany tompo, nampianarina, nampahafantarina. Ireny zany tiany tompo ho zaraiko ihany koa, ampalalaiko ihany koa reo zay mbola tsy mahalala. Mba hitandrina ny Jesosy, hitandrina ny tenintsika, hitandrina ny lalantsika, hitandrina ny didintsika. Amen. Zay vao afaka ho tonga mpianatra. Fa raha tsy makatony teny izy tsika de tsy azo lazaina hoe mpianatra. Ny fankatoavana ny teny ry havana, ny fitandremana ny didiny ry havana. Ary indro zao momba anareo mandrakariva mandra-pataperan'izao tontolo zao. Tsy irery tsika ry havana, tsy irery. Teny fampanantenana ny meny Jesosy ahy zany ary taterano mandraka ankehitriny momba tsika izy
momba anao izy raha tena manaiky azy ianao ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainanao. Andramo ka izao fa tsara ny tompo. Andramo mandehana amin'ny fahamarinana, mandehana amin'ny fahamasinana. Araho ny didiny, araho ny teniny. Rehefa ho izy hoe akavanana ny lalanao ato, de makato ianao mandeha makavia, ianao mandeha makavia, mandeha ato ianao mandeha ato, arahinao zay teniny. Haleluya. Hoy zay fotoana anaovanao batisa zao, ataoviny batisa. Mbola tsy fotoana zao, mijanona ianao. Haleluya. Hoy zay midira amin'ny fifadikanina ianao, de midira fa ho hitanao ny voninahitrany. Aza manahy hoe za tsy hinana, ahoana ny nofoko, za tsy sakafo, ho faty aho. Aza manahy hoy Jesosy. Teniny amiko zany ary teniny aminao ihany koa. Mahireza ry havana, mahireza. Tsara ny tompontsika. Tadiavo izy dia mbola hita. Efa 3e jour amin'izay nitsanganao isakafo, kakabe le namako hoe nahazo hery ianao, izy mbola teo ihany hitany hoe kakabe izy satria tsy 3 andro tsy misakafo. Ry havana, manome hery antsika ny tompo. Ko aza manahy ianao, raha misy etaeta vanginy fanahy masina anao, ny Fifadian na misakafo na tsy misakafo, ataovy fa voninahitry ny Jesosy zany. Haleluya. De vavaka atsika ho fanomezantsika voninahitra azy. Tompo rainay tsara indrindra ho misaotra mankalaza anao, midera anao ny amin'ny afatrao, ny amin'ny teny, amin'ny fijoro Vavolombelona izay nentina teto. Averiko any aminao Jesosy ny voninahitra. Averiko any aminao Jesosy ny laza. Ianao rery ihany, ianao ilay mpanjaka, ianao ilay mamany olana ny problème rehetra. Ka sy io koa ny zanakao rehetra izay manana problème amin'izao fotoana izao, manana olana amin'izao fotoana izao Jesosy eo. Ianao no hamangy azy, ianao no hamany olana, hamany zany ianao satria Andriamanitra mahizava mahagaga ianao. Iantso anao izy ireo Jesosy, hitady anao izy ireo ka hita ny voninahitra ao. Tahaka nampahitanao ny voninahitra ao tamiko Jesosy, no ampahitanao azy ireo ihany koa Tompo. Fangio Tompo, fangio Jesosy. Raha misy koa mangetaeta an'olo tena ho anao, raiso Jesosy, raiso izy Jesosy. An'olo tena anaraka anao, anao ny sitraponao. Misaotra Jesosy. Alléluia. Amen. De tahiny Jesosy daholo tsika. De raha mbola tsy tonga Jesosy tombo, de raha riva ny fotoana tsika. Alléluia. Amen.